Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny ray volana ho an'ny ankizy no marihana tamin'ny alalan'ny seho samihafa netsika atao Tomasina. Vazika zany dia mifanindry amin'ny ray volana isin'ny fetin'ny pirenena ity ray volana ho an'ny ankizy ity ka dia maro ny hetsika sy ny seho samihafa ho amin'izany. Ny taranaka faramandimby mirona ho amin'ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra ary miroso amin'ny fitiavan-tanindrazana. Io no nivohitra nandritra ny fankalazana ny volan'ny ankizy tany Tomasina. Dia be nentina namakivaky ny tanànan'ny Tomasina, lanonana isan-karazany ary fampisehoana ho an'ny ankizy no nentina nanokafana ity volan'ny ankizy ity androany. Ilaina ny fampianarana ireo tanorantsika ny tena demokrasia sy ny fampiarana izany demokrasia izany hoy ny minisitry ny mponina nandritra ny lahateniny. Izany no antony nametrahana ny parlementan'ny ankizy amin'ny faritra 12. Rehefa ho feno taona izy ireo dia afantatra bebe kokoa ny antony ananana tombony amin'ny fampiarana ny demokrasia sy ny fitiavan-tanindrazana. Nanamafy ny minisitra fa eny am-pelatanan'ireo tanora ny ho avin'i Madagasikara.